Fa taranja karate kosa ayady karate zany ny club ny AK izay mankalaza ny faha-efapolo taona amin'ity taona ity misy moa ny hetsika karakaran'izy ireo tafiditra ao anatin'izay fankalazana izay hetsika goavana izay nomany ny komity mpikarakara atary Andriamatoa CNC zany Marcel Rakotonirina hoentina mankalaza izany taonjobily lehibe faha-efapolo taona izany ho an'ny zareo club ny AK na ny akan'ny karate do nisy ary ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity nampahafantarana misimisy koa ny hetsika izay karakarain'izy ireo amin'ity herinandro ity. Omarian'ny club AK amin'ny fomba manetriketrika ny fankalazana ny faha-efapolo taona nijoroan'ny AK. Raha tsy hivona fohy ny tantara dia ny taona 1770 no nijoro ny club ny AK ary Sensei raha ary manatsoa Hugues sy Sensei Andrianjavo Paul no angadina nanana sy vinahitana ny club ny AK. Nisy ary ny komity manokana najoro hikarakara ny fankalazana izay tarihan'ny Sensei Rakotondrina Marcel. Fankalazana zavara hoe mahafankalazana zay ny mahatsiaro ny fotoana lasa na zahoaiza zavatra vita dia fandrefesana hoe nanahoana zavatra vita mandritra ary inona ny tokambola hatsaraina inona ny tokony hazanona ahafahana manabe ny ankizy anao manokana zao inona ny tena nanamarika anao tao anatin'ny fotoana karate tao amin'ny club ny AK tao anatin'izay efapolo taona zay mazava azy moa fa ny karate dia isan'ny ao amiko zany raha manokana moa anisan'ny nanao compétition betsaka fasolena Madagasikara ny tenako nandritrany tamin'ny 6 amby fitopolo sy 7 dia avy eo équipe nationale foana moa zany ny entraîneur national avy eo DDT-na avy eo dia ny karate amiko dia famolavolana ny saina mihitsy ka hitako nitondra fahasoavana tamin'ny fiainako nahafahako mianatra mafy nahafahako miasa donc entina fiainana zany ny karate. Hampiavaka ny fankalazana ny fiofanana izay tarihan'ny Sensei Tiranina Yomin ny 5 ka hatramin'ny 7 ny volana aogositra izao. Eo ihany koa ny gala des arts martiaux izay andraisan'ireo taranja 12 anjara ka isan'izany ny aido, ny kendo, ny aikido, ny kickboxing, ny taekwondo, ny wushu, ny diamanga sy ny maro hafa. Ary ny tena goavana dia ny fedina ny amboaran'ny faha-efapolo taona izay andraisan'ireo club maro anjara eto Madagasikara. Mampiavaka azy tsy mbola nisy angamba teto amin'ny tantaran'ny karate isan'izany hoe manomboka 1 taona ny ankizy ny anjay anjara hatrany amin'ny 7 taona 20 taona fa eo amin'ny sokajy danja fotsiny zany na azy eo amin'ny fumité na ny combat dia ataontsika isan-tarika mba hisiny le hoe esprit d'équipe ary mikasika ny katako izan'izay dia tsara jerena an'izay ny fahaizany tsiraray eo amin'ny benjamin senior lahy senior vavy ary ireo vétéran zay zany hoe ireo 10 taona mihoatra izay tsara marihana fa ho tsarainy ireo ny andohan'ny karate teto Madagasikara ireo tsanainy indrindra eto Madagasikara ireo ancien zany ny tsara azy ka everiko hoe zava-dehibe ary tsy mbola nisy zany teto amin'ny tantaran'ny gasy hoe niverina indray ireo ray aman-drentsika ireo hitsara zany hoe fakatỳ daholo zany karate Madagasikara. Izy aby mandray anjara amin'ny compétition. Ny mandray anjara amin'ny compétition dia ny école rehetra Oadoryu, Shotokan, Gojoru, Shitoryu, misy koa sy ny ka ihany koa tsara marihana koa izy aby mifaritra mandray anjara Analamanga, Vakinankaratra, Otomatsiatsa, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, hoe io zany antenaina ho avy daholo ary efa tonga daholo ny engagement. Fiaraha-mitsangatsangana arahana sakafo no amarana ny AK ny fankalazana ny faha-efapolo taona ho iatrany Marcel Rakotonirina.